Njaly rano fisotro madio izay vokarin'ny orinasa Jiramanomponina ao amin'ny tanàna Toliara voalohany ao. Vokatry ny fahasimbana foto-drafitr'asa, eo ihany koa ny tsy fampin'ny tosika entina mamatsy izany rano izany no antony tsy fampindrano efa 20 andro izay. Ny fanampanazavana ihany moa nahafantarana zany fa misy fiantraikany goavana amin'ny fiainam-ponina andavanandro io tsy fampindrano io. Jemimira Daniela sy Mamra Samuel. Efa 15 andro izao no misedra olana amin'ny resaka famatsiana rano ny any amin'ny faritany ny Toliara voalohany. Maro ireo fokontany no tsy afaka misitraka rano fisotro madio vokarin'ny Jirama, fa ho an'ireo fokontany sasany izay misitraka izany kosa indray dia voafetra ny ora ka manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 3 ora maraina ihany no mandeha ny rano. Ny fahasimban'ny fitaovana mpamatsy rano any an-toerana no nahitana fahasimbana ka mitaraina ireo mponina any an-toerana raha nitatitra nentin'ny solombavambahoaka voafito ao Toliara voalohany. Manana problème ny Toliara voalohany mahakasika ny rano ka ny rano ana Toliara amin'izao fotoana zao atampotanan'ny Toliara dia manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 3 maraina mandeha. De ny ankamaroan'ny rano zany ao tapitan'ny Toliara dia tsy mandeha. Koa mba iangavianay ny ministeran'ny angovo hanafatra n'izany materiely aingana mahakasika an'izay satria mijaly ny vahoakan'ny Toliara na ny ankizy mianatra na ny vehivavy dia mijaly amin'ny rano amin'izay fampiasa andavanandro zay ka manantena izahay amin'izay problème ana Toliara zay mba ho voavaha aingana dia aingana satria rano no maha olombelona ny olombelona. Manainga ny fanjakana FUB sy ny ministeran'ny angovo araka izany ny solombavambahoaka mba hijery akaiky ny olana izay mianjady ny vahoaka ny Toliara voalohany.